Bonjour daholo indray tsika manonona fiandaran'ny tompo sy ny fahasoavana no amintsika rehetra. Sary indray ty andro an'io ty voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Ametraka indray ary tsika ny fotoana ampelantanin'Andriamanitra hanomboantsika ny fotoana. Angatantsika ny fanahin'ny tompo hiasa amintsika, hanolontsainantsika ny amin'ny fampianarana. Manasantsika araka ivavaka avy. Jehovah Andriamanitra iray io, mankalaza anao izay mitery anao ary mame voninahitra anao. Mananatra avy ny anaranao izay rehetra amin'izao komandrak'izay. Teraina ilay anaran'ny lanitra sy ny tany sy rehetra eo aminy. Teraina ny zanak'ondry, ilay mpamonjy anay, ilay nanavitra anay noho ny fahotanay. Halleluja, halleluja. Misaotra raha io. Fa mbola nomenao fotoana izahay fa ny mbola hianatra indray sy handinika ny teninao. Mangataka aminao izay raha io. Mampianara anay iray ny teninao amin'ny alàna ny fanahinao masina. Fa voninkaino izay vahoakanao. Sokafo ny fonay ny sainay matara anay ny sitraponao. Ary ao anatin'ny fandrefesana ny tempolo izay. Dia aoka Andriamanitra hoe ianao andrefy anay mba ao anatin'ny faritaninao izay fa tsy anisan'izay mamindra faritany. Sorato amponay ireny lalànao ary ataovy ao an-tsainay. Aoka masina zareo satria masina ianao. Aoka ny anjelinao Jehovah hitombo manodidina anay ka hiaro anay. Aoka ilay ranao andrafitra anay ka hiaro anay amin'ny losy amin'ny ratsy rehetra. Raha koa fiamranao ny tokantranonay sy ny akseretra amin'izany karovy amin'ny losy amin'ny ratsy rehetra ny raha koa fiamranao ny toerana izay misy anay na alenay karovy amin'ny losy amin'ny ratsy rehetra ny raha koa fiamranao Jesosy ho fampianarana izao tsy hanan'ilay ratsy fahefanana dia kely azy. Ary eoka ny teninao Jesosy hitondra fanasitranana ho nay tsiraray avy. Teraina mandrakizay ny anaranao raha io amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Teo ampelantananao tompony ametrahako izao fampianarana izao ka tsisy arombaka izay ampelantananao. Dia mitenena raha efa voninkaina izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ya. Isaorantsika amin'ny tompo mbola afaka mifafivavaka isika satria ny herin'ny vavaka no mahery indrindra. Ny tompo ny hiasa amintsika tsiraray avy amin'ny toerana izay misy antsika. Ndresantsika farany dia efa tafiditra zany tsika ny amin'ny hoe fampidirana ny amin'ny hoe batisa izany. Ka ny zavatra izay ho resantsika zany amin'ny teny ity dia resaka tsika ny amin'ny hoe inona moa zany ny hevitra n'ilay hoe batisa zany. Maninona ny olona anankiray no tsy maintsy atao batisa ka inona ny hevitra n'ilay hoe batisa zany. Dia voalohany indrindra zany raha mijery isika ny hevitra n'ilay batisa dia ny heviny zany dia zao hoe fahateraham-baovao zany. Fahateraham-baovao zany izay zany na hoe nouvelle naissance zany. Fahateraham-baovao zany ny batisa zany. Dia jerentsika kely eo amin'ny Jaona toko fahatelo izy no resaka an'izay. Jaona toko fahatelo, andininy fahatelo ka hatramin'ny fahaenina. Rehefa Jesosy niresaka tamin'ny fariseo anankiray izay antsoina hoe Nikodemosy. Dia izao ny zavatra notenenin'i Jesosy tamin'ny Nikodemosy. Nikodemosy efa antitra. Andininy fahatelo sy ny ka hatramin'ny fahaenina zany, toko fahatelo andininy fahatelo ka hatramin'ny fahaenina. Minaran'i Jesosy. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa. Raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy. Ataon'ny olona ahoana no hateraka rehefa lehibe? Mo mahazo miditra ny kibon-dreniny indray fa izy ka hateraka. Ozy Jesosy manao hoe raha tsy hateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Izy ny efa lantitra ty. Teniteny izy nanao hoe ataon'ny olona ahoana no hateraka rehefa lehibe? Mo mahazo miditra ny kibon-dreniny indray fa izy. Dia inona zavatra tenenin Jesosy andininy fadimy? Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina dia marina koa raha tsy misy olona tsy hateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy. Izay hateraka ny nofo dia nofo ary izay hateraka ny fanahy dia fanahy. Raha misy olona tsy hateraka ny rano sy ny fanahy ho Kristy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izany hoe kay ty fahateraham-baovao ty tsy hoe miverina miditra ny kibon-dreniny indray zany. Hoe ahoana ataon'ny olona efa lehibe ahoana indray mbola hiditra ny kibon-dreniny fa fahaterahana hafa ty fahaterahana tenenin'i Kristy zany hoe fahaterahana ara-panahy ty tenenin'i Jesosy ty zany. Dia ahoana izy izay ahoana izy raha misy olona tsy hateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy.
raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy fa zay ateraky ny nofo dia nofo zay ateraky ny fanahy dia fanahy. Dia eo zany le fahateram-baovao zay resahana eto tsy maintsy ateraka amin'ny rano sy ny fanahy ianao zany. Tsy maintsy ateraka amin'ny batisa zany ianao. Tsy maintsy mandalo batisa zany ianao raha ho ateraka indray hoe ho tonga zanak'Andriamanitra tanteraka zany ianao. Eo zany le hoe naissance spirituelle na hoe fahaterana ara-panahy. Zay zany ny heviny voalohany. Ny heviny voalohany zany zay tsy maintsy ateraky ny rano sy ny fanahy zany ianao. Tsy maintsy ateraka amin'ny rano zany hoe tsy maintsy diovina amin'ny rano zany ianao. Atao batisa amin'ny rano. Zay le hoe fahaterana ara-panahy. Zay ny heviny voalohany zany. Dia ny heviny faharoa indray zany dia miresaka ihany koa izy ato. Inona ny zavatra resahany indray amin'ny heviny faharoa eto indray. Vakitsika indray ao amin'ny Romanina toko fahaenina no ahitantsika anazy. Ao amin'ny Romanina toko fahaenina andininy fahatelo sy ny fahefatra. Romanina toko fahaenina andininy fahatelo sy ny fahefatra. Inona ny zavatra resahany eo amin'ny Romanina io dia ny zavatra resahany io indray dia hoe fiainam-baovao indray zany. Ny olona atao batisa zany dia zao fiainam-baovao zany ny fiainany. Dia vakitsika raha izy andininy fahatelo sy ny fahefatra dia ahoana izy? Tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany antsika mba tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa ho amin'ny fiainam-baovao. Tsy fantatrareo fa ozy izy fa na iza no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Zany hoe nampitoviana endrika amin'ny hafatesan'ny Kristy zany ny batisa zay ho atao aminao io. Le fahaterahana vaovao zay atao aminao io amin'ny alalan'le rano sy ny fanahy zany. Dia nampitoviana endrika amin'ny Kristy io. Dia amin'ny andininy fahefatra izy dia miteny koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika zany hoe alevina mihitsy zany tsika. Vonoina zany ny fiainantsika fahiny taloha rehetrarehetra. Alevina tsika. Satria rehefa maty tsika dia afaka amintsika daholo ny fiainantsika taloha rehetrarehetra. Fa tsy hoe misy olona efa maty dia inona mbola ataony? Ohatra hoe mpisotro toaka izy dia mbola misotro toaka be ihany izy, mipoka asikara izy dia mbola misotro ihany. Fa vonoina zany zay. Vonoina le ota. Satria zay ny nahafatesan'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana nitondra ny helokontsika sy ny fahotantsika. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia nitsangana ho amin'ny voninahitra indray zany hoe rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy tsy nisy fahotana netiny intsony. Dia ny batisa zay ataontsika zany dia ampitoviana endrika amin'izay nahafatesan'ny Kristy zay hoe fandevenana ny fahotana ny batisa. Alevina amin'iny zany ny fahotana sy ny tsy famendrentsika rehetra. Dia toy izany le vaky teny manao hoe averiko le andininy fahefatra koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitra indray no andehanantsika kosa ho amin'ny fiainam-baovao. Dia zay zany mahatonga izy hoe rehefa avy nalevina zany le fahotantsika ka mitsangana avy eo tsika dia zao lasa olom-baovao zany tsika. Rehefa avy natao batisa zany satria efa lasa zany nalevina tao amin'ny rano zany ny fahotantsika sy ny fiainantsika taloha rehetra. Efa tonga olom-baovao tsika. Zay le hoe fampitoviana endrika amin'ny Kristy. Kristy raha nitsangana tamin'ny voninahitra ny ray, Kristy kosa mivoaka avy amin'ny batisa mandeha amin'ny fiainam-baovao. Zay zany ny heviny faharoa. Zany hoe ohatran'le zaza zay voateraka ireny zany, ny zaza voateraka zany dia zao hoe mbola vaovao izy, mbola tsy manota iny zaza voateraka iny, mbola tsy mahalala na inona na inona. Dia ohatr'izay mihitsy zany tsika satria fahateraham-baovao zany le izy. Dia fiainana vaovao mihitsy ny fiainantsika hoe nouveau départ zany. Eo amin'ny fiainantsika hoe nouveau départ mihitsy. Heviny fahatelo indray ary, inona indray ny hevin'le batisa fahatelo. Ny heviny fahatelo dia zao hoe fanadiovana ny fahotana. Eo le heviny fahatelo, efa nasitsiditsika kely ihany izy teo fa zay zany ny hevitry ny batisa hoe fanadiovana ny fahotana. Ao amin'ny asan'ny apôstôly izy toko faharoa amby roapolo no miresaka an'izay. Asan'ny apôstôly toko faharoa amby roapolo andininy fahenina ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko faharoa amby roapolo ny andininy fahenina ambin'ny folo. Ary ankehitriny inona no mampijanona anao? Mitsangana miantsoa ny anarany ary ao ka samy atao batisa ianao
ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao rehetra. Aoka samy atao batisa ary eo ka atao batisa ianao izy ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Zany hoe le batisa zany dia zao fanadiovana ny fahotana, fanasana ny fahotana. Inona moa le hoe fanasana ny fahotana? Le fanasana ny fahotana dia hoe azahoanao inona zany le izy? Famelan-keloka zany. Azahoanao famelan-keloka zany. Zay zany le hoe pardonner de vos péchés, pardonner de ses péchés. Le fanadiovana ny fahotana zany dia zao azahoana famelan-keloka. Asan'ny apôstôly toko faharoa andininy 7:30 eo ihany. Asan'ny apôstôly toko faharoa indray verenantsika kely indray. Asan'ny apôstôly toko faharoa dia ny andininy 7:30. Asan'ny apôstôly toko faharoa ny andininy 7:30. Makitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana ozy izy ato? Ary hoy Petera taminy, mibeba ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny elokareo. Ahoana ozy izy? Ao ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny elokareo. Zay zany le hoe atao batisa amin'ny Kristy ianao, anadiovana ny fahotanao. Ka le fanadiovana le fahotana zany dia inona? Azahoana le famelan-keloka io. Hoe nesorina taminao ny fahotanao rehetra. Dia mahazo famelan-keloka ianao. Fa raha ohatra mbola feno fahotana ianao, inona no famelan-keloka ho azonao? Fa le batisa zany manadio ny fahotanao. Mba azahoanao iny? Azahoanao le famelan-keloka. Zay le hoe fanadiovana ny fahotana izany. Zany hoe ny heviny zany dia zao hoe misy heviny anankitelo zany ny hitantsika teo ny amin'ny heviny le hoe batisa. Hoe inona moa ny hevitry le batisa? Ny heviny voalohany zany dia hoe fahateraham-baovao. Ny heviny faharoa zany amin'le hoe nateraka zany ianao dia zao ny heviny faharoa dia hoe fiainana vaovao zany ny fiainanao. Ary ny heviny fahatelo zany dia zao hoe fanadiovana ny fahotanao. Azahoanao famelan-keloka zany. Fanadiovana ny fahotanao dia le fanadiovana ny fahotanao zany voavela zany ny elokao izany. Marihana fa raha ao amin'ny Kristy misy izay batisa izay, Satana koa tsy kely lalana. Fa ny anazoko misy batisa koa any amin'ny toerana fanompoantsampy ireny zany dia misy koa ny batisa. Satria any amin'ireny au lieu de l'idolâtrie ireny zany amin'ny toerana fanompoantsampy ireny dia zao hoe ny olona mitsofoka amin'ireny fanompoantsampy ireny dia zao mba ho tafaray zany amin'le sampy eo, amin'le zavatra tompony eo, dia manao batisa koa izy mitsofoka amin'ireny, ampandroana. Zany hoe satria le batisa matsy andraisanao inona le batisa? Andraisanao identité vaovao zany iny. Andraisanao identité vaovao iny. Tsy enao tsony zany, tsy le enao taloha tsony zany fa efa le olona vaovao iny. Dia ohatr'izay koa zany rehefa any amin'ny toerana fanompoantsampy ireny dia zao ampandroany zareo koa karazana rity zany fomba atao. Anesorana ny manao, ametrahana ianao hoe olom-baovao ihany koa ianao zany. Ka zay le izy mitandrema amin'ireny zavatra ireny. Tsy hoe ampandroany olona dia manao anao fatany ihany fa hidirany fanahafana ianao. Fa ty batisa ty dia zao andraisanao iny, andraisanao toeran'le fanan'Andriamanitra ao anatinao izany. Dia zay Satana zany makatahaka an'Andriamanitra foana ny amin'ny zavatra rehetra izany. Ka iza ny olona mila atao batisa dia zay zany mazava ho azy lisy teo, satria hoe fanadiovana ny fahotana dia ny olona rehetra zany izay nanota mila atao batisa mba ahazo famonjena. Raha ohatra zany ianao te ahazo famonjena dia tsy maintsy miroso amin'io batisa ino mba hanadiovana ny fahotanao dia ho azonao ny famonjena. Fanontaniana mipetraka nefa dia ity manao hoe azo atao batisa ve ny zaza? Azo atao batisa ve ny zaza? Fanontaniana mipetraka zany zay. Ary betsaka no manamarina an'izay na amin'ny fiangonana-dehibe ireo zany, na amin'ny fiangonana evangelika zany misy manamarina zany ihany koa. Dia hoe ny antony mahatonga hozy izy ireo anaovana batisa ny zaza dia zao satria nandova ny fahotany ray aman-dreny izy, izay nolovainy ray aman-dreniny koa tamin'ny ray aman-dreniny hatrany amin'ny Adama sy Eva zany. Zany hoe
ny fahotana zany tsika olombelona rehetra zany de zao nandova ny fahotana tao amin'ny Adama sy Eva. De vokatra le hoe vokatra le hoe nandimbiny ahoana filazana zany hoe nandova vokatra le hoe nandova le fahotany Adama sy Eva zany tsika de zao hoe misy fahotana amintsika de hoe mila atao batisa izy de zay mahatonga hoe ny zaza zany mila atao batisa. Ka io fahotana Adama sy Eva io le antsoina hoe péché originel zany le fahotana hatrany am-boalohany zany. Ny zavatra anankiray nefa de ty manao hoe ny zaza nefa de zao araka le teny antsika ny zaza voateraka zany tena mbola zaza innocent zany, zaza tsy manatsiny zany ary tsy manana fahalalana akory ny zaza voateraka ny amin'izany resaka hoe fahotana izany. Fa amin'ny fotoana inona ny zaza vao mahalala ny fahotana rehefa lehibe izy vao tena mahatsapa-tenany zany hoe fahotana zany. Fa ny zavatra ataony fotsiny rehefa mialehibe izy de inona ny zavatra ataon'ny zaza? Mireproduire ny zavatra ataon'ny ray aman-dreniny. Zany hoe mamerina zay zavatra hitany eo amin'ny manodidina azy na ao amin'ny trano misy ny ray aman-dreniny. Ohatra hoe ny dada ny mpiteny ratsy be de zay ny neniny de mamerina fotsiny izy nefa tsy fantany akory zay zavatra zay hoe ratsy ve zany zavatra zany. Zany hoe zay hitany zany no ampiariny. Fa izy tsy malala hoe ratsy ve zany, tsara ve zany zavatra zany. Fa rehefa olo-dehibe zany izy de zay vao tena mahatsapa-tena hoe aika ratsy zao zavatra zao. Ka io fahotana io zany zay nilovaina tamin'ny Adama sy Eva io zany tsy manameloka atsika zany io raha tsy mampiatra an'izy io zany tsika. Raha ohatra zany ianao atao hoe nitezaina tao aminatiny le zaza zany tezaina tao anatin'ny fahamarinana rehefa tsy mampiatra an'izay izy de manao ny lalàna tsy miampangana azy mihitsy satria manaja le fahamarinan'Andriamanitra izy. Rehefa mandika lalàna ihany zany ianao izay ianao vao manino tsarain'ny lalàna izany. Ka eo zany ny zavatra mila jerena be anankiray eo amin'ny mahazaza ny zaza de ny zaza veriko tsara le izy teo hoe tsy manana conscience ny zaza hoe zangy manoty. Rehefa misy zavatra tsy mety ataony fotsiny de beden'ny ray aman-dreny izy tsy mety zao ataona zao fa aza manao an'izao tsony fa ratsy zao de noho le ray aman-dreny miteny de tsy manao izy. Ary raha miteny fotsiny ary ny ray aman-dreny mbola ataony ihany iny fa rehefa kapohan'ny ray aman-dreny mafy izy de inona ny tsaroan'le zaza? Le kapoka ny tsarony rehefa manao an'ity zavatra ity de kapohan'ny nenina kapohan'ny dada marary de zay mahatonga anazy tsy manao an'io satria matahotra izy sao de voakapoka. Satria mbola tsy tena manana mbola tsy tena conscient zany hoe péché zany izy mbola tsy tena fantany zany hoe fahotana zany. Mbola tsy tena fantany zany hoe didin'Andriamanitra izany. Ary rehefa manota ny ray aman-dreny de ny fahotan'ny ray aman-dreny ve de tsy maintsy fahotan'ny zanany. Zay zany fanontaniana mipetraka koa. Ny fahotan'ny ray aman-dreny ve de tsy maintsy fahotan'ny zanany. Ohatra hoe ny ray aman-dreny mpangalatra, mpijangajanga, mpanompo sampy, mpilalao ratsy. De zay fahotan'ny ray aman-dreny zay de tsy maintsy ataon'ny zanany zay raha ny rainy no mangalatra de tsy maintsy mangalatra ve le zaza. Raha mpiteny ratsy be ve ny rainy de tsy maintsy mpiteny ratsy be ve le zaza. Fa raha vao zay mantsy ny andraisana anazy de zao hoe ny fahotan'ny ray aman-dreny ny fahotan'ny zanaka de azo raisina amin'izao koa nkely izy. Raha nangalatra ve zany le ray aman-dreny de ny zaza zany no gadraina satria hoe ty zanaka ranona mpigadra lava tonga de gadraina io fa io koa tsy maintsy manaraka ny ataon'ny dadany io. Raha rano ny tenin'Andriamanitra izany. Satria zavatra nisy teo amin'Israely zany ary ny tenin'Andriamanitra ny Israely mihitsy hoe aoka tsy hisy eo aminareo izy izao ohabolana izao. Ao amin'ny Ezekiela any izy no teny an'izany. Ezekiela 7:20 jerentsika kely. Ezekiela 7:20. Ezekiela 7:20 sy 20. Andininy fa 20 ka hatramin'ny 20. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Kristy.
nefa hoy ianareo, nahoana moa ny zanaka no tsy mba hitondra ny elo-drainy? Raha ny zanaka manao izay marina sy mahintsy sy mitandrina ny didiko rehetra ka mankatoa azy, dia ho velona tokoa izy. Averiko tsara ilay 9:20. Nefa hoy ianareo, nahoana moa ny zanaka no tsy mba hitondra ny elo-drainy? Zay zany io abolana misy teo amin'ny zanaka Israely zay, ny zanako izy dia hitondra ny elo-drainy. Dia ahoana izy Andriamanitra? Raha ny zanaka manao izay marina sy mahintsy sy mitandrina ny didiko rehetra ka mankatoa azy, dia ho velona izy. Ny fanahy izay manota no faty. Ny zanaka tsy mba hitondra ny elon'ny rainy, ary ny ray tsy mba hitondra ny eloky ny zanany. Ny fahamarinan'ny marina ho amin'ny ihany, ary ny faratsian'ny ratsy fanahy kosa ho amin'ny ihany. Ny fanahy izay manota hoy Jehova no faty. Ny zanaka tsy hitondra ny elo-drainy, ary ny ray tsy hitondra ny elon'ny zanany. Ny fahamarinan'ny marina ho amin'ny ihany, ary ny faratsian'ny ratsy fanahy kosa dia ho amin'ny ihany. Aoka tsy eo aminareo zany io abolana zany hoy Andriamanitra. Nahoana ny zanaka no hitondra ny elo-drainy? Fa hoy Andriamanitra manao hoe, ny fanahy izay manota no faty. Aoka koa zany tsisy amintsika zany hiteny manao hoe satria mpangalatra i rabe, dia ny zanaky rabe zany dia zao tsy maintsy mpangalatra zany iny. Raha ny rainy zany nogadraina, dia ny zanany koa zany tsy maintsy gadraina zany, satria hoe ity tena tsy maintsy amerina ny zavatra nataony rainy. Fa amin'ny fotoana iny ny gadraina, raha mamerina ny zavatra ataony rainy izy, dia izay izy no gadrainao, fa izy tsy maninko manino izy no gadrainao. Dia izay ngely izy, apetrao ilay izy hoe, le zanakao zany tsy nanota, dia tonga dia izy ianao ataoko batisa ianao. Dia mitovy amin'izay ena ngely izy. Ohatrany hoe rabe no nanota, dia rabe no gadraina. Le zanany rabe nefa tsy nanota, dia tonga dia alao gadraina fa tsy maintsy mamerina ny zavatra nataony rainy. Dia ohatr'izay koa zany lenao zany hoe ny zaza mbola voateraka iny le zaza, mbola vao ataontsika hoe 2 volana angamba le zaza na 2 volana, dia hoe atao batisa le zaza. Ahoana nanaovanao batisa le zaza? Nga le zaza 2 volana iny na zaza 9 iny efa manao le ataony dadany, mpiteny ratsy be, tsisy fatany le zaza zany. Dia ozy ianao atao batisa izy any esorana ny fahotana, dia mba normalina ve zany? Satria ny olona atao batisa dia manino? Ny olona manota no atao batisa satria hoe anadiovana ny fahotana, araka ny hitantsika teo. Azahoana le famelan-keloka zany. Ny ray ozy izy tsy hitondra ny eloky ny zanany, ary ny zanaka tsy hitondra eloky ny rainy. Fa ny fahamarinan'ny marina ozy izy dia ho amin'ny ihany, ary ny faratsy ny ratsy fanahy dia ho aminy kosa ozy izy. Dia aty amin'ny jaonina voalohany izy dia mbola miteny ihany koa. Inona ny tenenina aty amin'ny jaonina voalohany aty? Jaonina voalohany, toko 7, dia ny 4, dia ahoana ozy izy eo? Izay rehetra manota no mandika lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Izay rehetra manota no mandika lalàna, le zaza tsy manino. Dia lazaina fa mandika lalàna izy. Araka le teneny teo, ny fanahy izay manota no faty. Le zaza mbola tsy napiatra le fahotana, dia lazainao fa tsy maintsy atao batisa izy anadiovana ny fahotana, satria nilovainy tamin'ny ray aman-dreniny. Manetrany fanontaniana. Raha vao raisinao amin'izay le izy dia zay zany, raha ohatra nangalatra zany rabe, dia le zaza zany tsy maintsy gajainao koa, satria hoe tonga dia mpangalatra koa io zaza io, dia tsy mitombona zay zavatra zay. Ary ny batisa dia zay hoe fanadiovana ny fahotana, azahoana famelan-keloka. Le zaza nefa mbola tsy napiatra ny fahotany rainy, mbola vao 2 volana izy, dia tonga dia ozy ianao atao batisa izy anadiovana ny fahotana. Zavatra tsy mitombona nge zany zavatra zany. Satria ny zaza zany tsy afaka mangalatra, ny zaza tsy afaka mbola mijangajanga, zaza tsy afaka mamono olona. Dia ny filazana zany manao hoe tokony atao batisa ny zaza, dia tsy mitombona zany zay zavatra zay. Satria ny fanahy izay manota no manino? No faty. Ny fanahy izay manota no mila atao batisa mba hanafahana azy amin'izay fahafatesana izay. Zany nefa tsy midika akory hoe
mety isy lasitsika dia ahoana zany ailikilikireo zany ny zaza mikasika an'izany zavatra zany tsy manilika ny zaza mihitsy sika sanatria zany tsy manilika ny zaza mihitsy sika satria ny tenin'Andriamanitra dia milaza manao hoe atao marika toko 10 resika marika toko 10 resika kely zay marika toko 10 dia ny 7:10 sy ny 7:10 marika toko 10 ny 7:10 sy ny 7:10 dia ahoana ozy izy ato ary nisy nitondra zazakely hoeo aminy mba hametrahany tanana fa ny mpianany ny teny mafy ireny nefa tezitra Jesosy raha nahita izany ka hoy izy taminy avy alao ny zaza anatinay ary aza rarana fa anto azy ny fanjakan'ny lanitra fanjakan'Andriamanitra rehefa nisy nitondra zazakely zany nanantona an' Jesosy dia nisakanan'ireo mpianany aza elingelelina amin'ny zaza io ny tompo dia tezitra Jesosy rehefa nainao an'izay hoy izy Jesosy hoe avy alao ny zaza anatina fa aza rarana fa anto azy ny fanjakan'Andriamanitra aza sakanana anatona ny zaza dia niteneniny fa anto azy ny fanjakan'ny lanitra manina moa lazainy hoe anto azy ny fanjakan'ny lanitra satria ny zaza dia zao innocent de tout péché ny zaza tsisy heloka ao amin'ny zaza ary Jesosy mihitsy niteny hoe anto azy ny fanjakan'ny lanitra zay nge mahatonga le hoe raha tsy miverina zany ianao misy fotoana zay ry Jesosy miteny manao hoe mila miverina tahaka ny zaza isika zay mahatonga Jesosy miteny hoe raha tsy ateraka indray ianao tsy mahazo mahita ny fanjakan'ny lanitra zany hoe iny zaza tsinona innocent iny mbola tsy manatsiny iny tsy manakeloka iny dia eto Jesosy miteny anto azy ny fanjakan'Andriamanitra satria ny zaza manino mbola tsy manakeloka mihitsy avy alao anatina ny zaza ho Jesosy fazararana fa anto azy ny fanjakan'ny lanitra dia eo amin'ny andininy fa 40 bakitsika mihitsy ny andininy fa 5 sy ny 4 dia ahoana izy lazaiko aminareo marina tokoa nazovo ny tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia ho tsy tafiditra aminy akory ary nitsotro azy izy dia nametra tanana taminy ka nitsodrano azy nazovo ny tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia ho tsy tafiditra aminy akory izy ina moa ny dikan'izay le hoe miverina tahaka ny zaza zany satria ny zaza mbola innocent dia ina nataon'i Jesosy nitsotro azy izy dia nametra tanana taminy ka mitsodrano azy izy tsy hoe nalain'i Jesosy izy dia nataon'i Jesosy batisa satria eo misy manamarina aso hoe taiza indray koa ny nahitany an'izany satria ny teo amin'i Jesosy le zaza dia natao batisa fa nyzavatra tenenio tsy resaka batisa mihitsy nitsotron'i Jesosy le zaza dia nitsofony rano nitsodrano azy izy anto azy ny fanjakan'Andriamanitra zay nataon'i Jesosy tamin'ireo zaza ireo zany fa tsy hoe natao batisa le zaza izy nandray le zaza mety misy interprété an'izany mantsy dia hoe niraisin'i Jesosy izy dia nataony batisa nitsodrano no nataon'i Jesosy an'ireto zaza ireto dia raha raisina koa ny amin'ny toerana anisan'ny Kristy dia zao hoe i Kristy koa nge Kristy tamin'ny mbola kely tsy misy eo anaty soratra masina milaza hoe iny Marisy Josefa nitondra an'i Jesosy dia nanao batisa azy fa tsy natao batisa zazakely mihitsy Jesosy fa Jesosy natao batisa zany efa taty amin'ny 7 taona ny Jesosy no natao batisa fa ny batisa ny zazakely dia tradition ny Eglizy io fomba ny Eglizy izany batisa ny zazakely zany fampianaran'ny Eglizy zany dia ny fanontaniana mipetraka dia tia manao hoe ny fomba ny Eglizy ve na ny tradition ny Eglizy ve lehibe no ny soratra masina ve zay ny soratra masina tsy miteny mihitsy hoe manao batisa ny zazakely tsy misy eo raha hitantsika izany dia mamandray an'izany koa fa ny hitantsika teo iny dia zao hoe nitsofandrano ilay zaza fa tsy natao batisa ary araka ny nambara teo dia zao hoe Jesosy dia tsy natao batisa zazakely fa Jesosy natao batisa efa taty amin'ny 7 taona ny taty izy no natao batisa ka zay mihitsy hoe ny tradition zany
na ny fomban'ny eglizy satria eo le tenentsika hoe mandrefitsika ny tempoly dia zao hoe ny soratra masina ny zava-dehibe resantsika eto. Ka raha misy zany fomba ny fiangonana zay tsy mifanaraka amin'ny soratra masina dia tsy miditra amin'izay zany tsika. Fa ny soratra masina dia miteny fa tsy misy batisan'ny zazakely zany. Ny soratra masina dia milaza fa eto zany dia zao hoe Jesosy natao batisa zany, efa olo-dehibe Jesosy no natao batisa. Ary ny olona nanota no atao batisa atao amin'ny soratra masina izany. Anadiovana ny fahotana. Dia raha ohatra zany sika te hanao batisa, dia ny zava-dehibe indrindra dia zao hoe manaraka ny ohatra izay napetraka Jesosy. Satria izy ny tombo sy mpamonjy ny fiainantsika. Raha te hazo ny fiainana mandrakizay tsika dia tsy maintsy hoe mijery tsika hoe inona ny nataon'i Jesosy. Dia izay no rahantsika. Fa tsy jery zavatra hafa ankoatra ny voalazan'ny soratra masina itsika. Raha natao batisa Jesosy, adulte zany Jesosy natao batisa, olo-dehibe. Dia tahaka an'izay koa zany no anaovana batisa antsika hoe olo-dehibe koa tsika natao batisa satria ny olo-dehibe manino conscient ny fahotany, mahalala ny fahotany izy hoe manota ahako. Mila miala amin'ity toerana misy aty ary amin'ny batisa no afahako manadio ny fahotako azoko famelan-keloka dia miroso amin'izay batisa zay. Zany hoe fanapahan-keviny iny amin'ny mahadiolta anazy. Ny zaza kely tsy afaka manapa-kevitra. Anao hoe atao batisa zaza enim-bolana, zaza roa-bolana dia tena atao batisa any eny. Manala ny fahotako nga zaza manana conscient amin'izany. Tsy mahavita miteny an'izany ny zaza. Dia izay ilay araka ilay tenantsika hoe raha anao batisa zany tsika dia zao hoe aoka araka ny soratra masina ihany no rahantsika raha anao batisa zany tsika. Fa tsy hanao hoe izao ny tradition'ny eglizy na zao no nataon'ny ray aman-dreniko fahiny dia tsy maintsy mandeha manaraka an'izao koa. Fa tsy maintsy mandeha foana hoe inona ny voasoratra. Dia jereo ny zavatra tenen'i Jesosy. Tamin'izy natao batisa adulte dia ahoana izy? Matthieu 4 andininy 13 sy ny 14. Matthieu 4 andininy 13 sy ny 14. Matthieu 4 andininy 13 sy ny 14. Dia izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izay Jesosy dia avy tany Galilea ka tonga teo amoron'ny Jordana dia nanatona ny Jaona izy mba hataony batisa. Fa Jaona nanda azy ka nanao hoe izao no tokony hataonao batisa ka ianao indray va no makaty amiko. Fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe ekeo ihany ankehitriny fa izao no mety amintsika tanteraka ny fahamarinana rehetra. Tadiany ekeny izy. Jaona nandany anaovana batisan'i Jesosy. Zavy nanao batisa anao nefa zara no tokony hataonao batisa. Jesosy efa lehibe ny nanatona ny Jaona izy. Dia hoy Jesosy ekeo ihany ankehitriny fa izao no mety amintsika tanteraka ny fahamarinana rehetra. Izao no mety amintsika tanteraka ny fahamarinana rehetra. Ka raha tsika raha ve tsy manaraka ny ohatra nataon'i Jesosy, atao hoe batisan'ny zazakely no anaovana batisantsika, mahatanteraka ny fahamarinana rehetra ve tsika zay? Mitovy amin'ny endrika nanaovana batisana ho an'i Kristy ve tsika amin'izay fotoana zay? Dia anjarantsika ny mametraka fanontaniana fa tsy mitovy endrika mihitsy amin'izay fotoana zay. Ary mahatanteraka ny fahamarinana ve zay? Tsy mahatanteraka ny fahamarinana izany. Dia inona ary zany no condition nécessaire na hoe zavatra takin'ny soratra masina ho an'ny olona anankiray mba ahafahana manao batisa anazy. Zany hoe misy zavatra takina zany ho an'ny olona anankiray atao batisa. Inona ireo zavatra takina ho amin'ny olona anankiray izay atao batisa ao amin'ny soratra masina? Dia aty amin'ny Matthieu 4:20 izy miteny an'izay. Zay mahatonga hoe tsy maintsy miverina amin'ny soratra masina foana zany tsika hoe inona lazain'ny soratra masina mahakasika ny olona anankiray atao batisa. Inona ny takina aminy? Zany hoe mila misy zavatra fatariny zany aloha. Raha tsy fantany zany ny zavatra tokony ataony tsy afaka atao batisa izy. Dia misy ahoana ny filaza zany hoe misy zavatra izay angatahana zany eto ho an'ny olona anankiray izay atao batisa. Dia ny zavatra angatahana voalohany zany resantsika dia hoe mila mianatra ny soratra masina izy. Mila mianatra ny soratra masina izy. Aty amin'ny Matthieu aty izy miteny an'izay, Matthieu 4:20. Matthieu 4:20 dia ny andininy 7:20. Matthieu 4:20 andininy 7:20. Inona
Inona ny takian'ny tenin'Andriamanitra amintsika zany ho an'ny olona anankiray izay atao batisa izany. Dia ahoana ozy izy? Jesosy no miteny eto. Naniraka ny mpianatra zany Kristy. Dia ozy izy, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Inona zavatra tenenin' Jesosy? Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Voalohany zany zay hoe andanonareo dia ataovy batisa ny olona rehetra, tsy izay ny tenenin' Jesosy. Fa misy zavatra alohan'le batisa. Dia inona zavatra alohan'le batisa io? Mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Dia avy eo zay vao maninona? Manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Mila atao mpianatra zany aloha ianao, ampianarina zany aloha ianao. Theolojika be nge zany zavatra zany. Ho an'ny olona moa zany le manao, ahoana ny filazana azy teo hoe manao le botolo fotsiny. Dia hoe azo atao zany e. Dia raisy fotsiny amin'izao hoe misy olona nala baka. Misy olona zany hoe anala baka izy. Izy nefa tsy hianatra. Dia izy za manala dia tonga dia azoko. Zany hoe le diplôma fotsiny zany hoe tonga dia omenanao fotsiny le diplôma zany. Sy niavana dia menanao ny diplôma. Alohan'ny azonao ny diplôma na baka iny nefa tsy maintsy manino, tsy maintsy nianatra ianao. Dia tsy maintsy nandalo fanadinana ianao hoe hainao ve le zavatra nianaranao. Zany hoe misy laza adina zany. Hainao iny, azonao ny diplôma. Raha eo amin'izao tontolo izao ara zany ny etapy ataonao. Omenanao zay baka zay. Amin'ny alalan'ny laza adina zay nataonao ka nahafahanao fanadinana. Vomaika fao amin'Andriamanitra ianao. Zany hoe ny olona zany atao batisa. Dia manino? Tsy maintsy mianatra zany aloha le olona. Mianatra ny soratra masina. Mahalalany amin'izany hoe iza moa Kristy. Mahalalany amin'ny iza moa Andriamanitra. Maninona moa ny tsy maintsy hitafy an'i Kristy. Inona ny nahatongavan'i Kristy? Inona ny fiainana mandrakizay izay hoentin'i Kristy io? Fantatra ao zany rehetra zany. Ny amin'ny resaka hoe fitsanganana amin'ny maty. Vonona zany ianao, vonona ny Andrain'i Jesosy tonga sy mamonjy ny fiainako. Vonona ny roso amin'ny batisa. Dia miroso ianao zany. Zany hoe ny olona atao batisa zany dia mila mianatra ny soratra masina. Ataovy mpianatra ny firenena rehetra izy. Dia avy eo vao maninona? Manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Zany hoe mila mianatra zany aloha ny soratra masina ny olona anankiray atao batisa. Fa tsy hoe atao batisa fatifatahany fotsiny io zany. Dia izy le mianatra iny, dia maninona? Izy no mandray ny fanapahan-kevitra. Resy lahatra ny amin'le momba an'i Jesosy Kristy izy, momba le tenin'Andriamanitra izy, momba le fahamarinan'Andriamanitra izy. Dia manapa-kevitra izy no atao batisa. Dia averintsika foana ao amin'le zaza izy ho an'le hoe ho an'ny olona zany izay milaza hoe ny zaza tokony atao batisa. Ny zaza ve afaka mianatra ny zaza. Iny zaza valo volana hoentinao atao batisa iny na ataontsika hoe herintaona iny. Dia anontanianao zany le zaza. Vonona ve ianao? Sotroinao zany, vonona ve ianao? Andrain'i Jesosy tombo sy mpamonjy ny fiainanao. Dia hoy le zaza. Zay fotsiny ny ataony io. Ao fotsiny izy. Vonona zay. Dia hoy ianao nanetsika ny lohany izy, vonona izy zany. Mba eritrereto ihany le izy, tsy azo atao mpitolo ohatr' zany. Ny fiainana mandrakizay ve dia ataonao kitoto sahala amin'izany? Fa ny zaza tsy afaka mamaly an'izany ny zaza. Mba io manan-janaka kely ianao ohatrany dia mba tenenao an'izany izy. Inona indray ny hevitra ny faharoa zany? Hevitra ny faharoa indreto. Hoe ny zavatra takiana amin'ny olona anankiray atao batisa. Heviny faharoa zany, zavatra takiana anankiray amin'ny olona atao batisa. Dia hoe mila mibebaka. Zay zany ny zavatra anankiray faharoa takiana amin'ny olona anankiray atao batisa, mila mibebaka zany izy.
raha tsy mibebaka zany ny olona anankiray dia manino tsy azo atao batisa izy. Zany hoe mila miaikeloka zany izy eo anatrehan'Andriamanitra. Ny olona tsy miaikeloka eo anatrehan'Andriamanitra zany tsy mibebaka tsy azo atao batisa koa zany. Asan'ny apôstôly toko faharoa 7:30 sy 9:30. Asan'ny apôstôly toko faharoa 7:30 sy 9:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nandre zany ny olona, zany hoe nandre ny fampianarana zany noentin'ny apôstôly taminy. Eo aloha hoe mila mianatra dia nandre le fampianarana reto olona reto. Ary raha nandre zany ny olona dia voatsindrona tampony ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe ry rahalahy, inona no ataonay? Ary hoy Petera taminy, mibeba ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hazo famelana ny helokareo. Ary hoy Petera taminy, mibeba ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hazo famelana ny helokareo. Inona indray zany le izy? Manaraka zany, rehefa avy mianatra zany ianao dia inona indray zavatra takiana aminao? Mibeba. Inona ny tokony ataonao rehefa voatsindrona tampony izy tamin'ny tenin'Andriamanitra izay nentin'ireto apôstôly reto? Inona rahalahy ny tokony ataonay hozy izy? Dia hozy ny apôstôly Petera manao hoe sy ny apôstôly namany nanao hoe mibeba ary ao ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hazo famelana ny helokareo. Mila mibebaka zany. Dia zay vao manino? Zay vao miroso amin'ilay batisa ihany koa zany. Mila mibebaka mba hazo famelana ny heloka. Ny olona tsy mibebaka zany dia manono tsy afaka atao batisa zany izy. Inona moa zany olona mibebaka zany? Ny olona mibebaka zany mireconnaître ny fahotany, mahatsapa ny fahotany hoe za ty tena mpijangajanga, za ty tena mpiteny ratsy, za ty tena mpamony vady, mpijangajanga, za ty tena mpiloka, mpifoka, mpigoka. Dia mahatsapa tena zany hoe tena ratsy ny toerana misy ahy, dia manana faniriana izy ao anatiny ao hiala amin'izay. Dia hoentiny eo anatrehan'Andriamanitra zany zay. Ry Andriamanitra, meloka mpanota reto ny fahotana izay vitako. Tenin'Andriamanitra dia milaza manao hoe ny fotorotoro sy ny fanahy mangorakoraka izy dia tsy mba ataoko tsinontsinona. Dia tena aboraka ao anatrehan'Andriamanitra zany zay. Ny fanirianao hiala amin'ny fahotana izay. Dia hibebanao tena mifona rehefa meloka indrindra zao no nataoko. Tena nangalatra, za tena nijangajanga, za tena mpampijaly vady, za tena zao. Mifona Andriamanitra mamindraha fo amiko mamelany heloko. Iroso amin'ny batisa tompo, mamindraha fo amiko, diovy ny fahotako Jesosy eo amin'ny batisa io izay atao. Dia diovin' Jesosy zay, mamindra fo Andriamanitra. Dia ny olona mibebaka zany miroso amin'ny batisa dia mahazo iny, mahazo famelan-keloka. Jereo reto ao amin'ny aty amin'ny Marka ihany koa izy, jereo tsara reto olona koa tonga nanatona ny Jaona mpanao batisa aty amin'ny Marka toko voalohany aty 5. Marka toko voalohany 5. Dia rehefa tonga teo amin'ny Jaona mpanao batisa tany anefitra ny olona zany teny amin'ny Jordana, ny hainy ny fampianaran'ny Jaona mpanao batisa izy. Dia inona ny zavatra nitenen'ny Jaona azy ireo? 5. Marka toko voalohany 5. Dia nandeha nanantona azy ny tany Jodia rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema. Ka nataony batisa tao amin'ny Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany. Rehefa nanino izy nataony batisa? Rehefa niaiky ny fahotany. Zany hoe rehefa niaikeloka zany izy, rehefa nibebaka zany izy, dia zay vao natao batisa. Nataony Jaona batisa. Arak'ilay teneniny teo, averiko tsara izy. Dia nandeha nanantona azy ny tany Jodia rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema, ka nataony batisa teo amin'ny Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany. Zany hoe ny olona miaiky ny fahotana zany, ny olona mibebaka zany, no manino? No atao batisa zany. Hevin'ny fahatelo zany zay. Inona ihany koa ny hevin'ny fahaefatra? Jerentsika ihany koa ny hevin'ny fahaefatra anankiray. Dia hoe ny finoana. Finoana.
raha ohatra zany ianao ka tsy manana finoana fa dia atao batisa fatifatahany fotsiny dia tsy mahavonjy anao ihany koa zay. Fanresantsika kely ihany izy io eo marika ihany tsika marika toko 4:4 ahoana izy izy eto marika toko 4:4 marika toko 4:4 ahoana izy izy izay mino sy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino no elohina. Izay mino sy atao batisa no vonjena zany hoe mitaky finoana zany le batisa. Raha tsy mino zany ianao hoe nanampianarina le tenin'Andriamanitra ary ianao kanefa ny tsy ninonao zany ny zavatra nianaranao dia manao tsy azo atao batisa zany ianao. Fa tsy atao fotsiny ianao dia nianatra hoe mody ny eny tao fotsiny ianao mba hazonao le ohatrany hoe mba te hahazo diplôma fotsiny ianao zany. Ohatrany hoe mba te atao batisa fotsiny ianao nefa tsy zavatra ninonao kory ny zavatra nianaranao tao. Dia tsy mahavonjy anao zay. Fa zay zany izy hoe arak'ilay teneny teto izay mino sy atao batisa hozy izy no vonjena. Zany hoe le fampianarana nomenanao zany ninonao. Dia le batisa zany dia zao hoe mitaky finoana zany ny olona atao batisa. Mino ianao hoe raha atao batisa ianao dia voavonjy ianao. Mino ianao an'ilay Andriamanitra tokana sady marina ilay naharan'ny lanitra sy ny tany. Mino ianao fa Jesosy Kristy no mpamonjy anao ka ny zavatra rehetra dia noariana tamin'ny tenin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Mino ianao fa azo ny fiainana mandrakizay fa Andriamanitra no manome an'izany ho an'izay mino. Dia mino an'izany hoe tena omen'Andriamanitra zany fiainana mandrakizay zany. Mino a fa raha atao batisa dia voavela ny eloko ary voasasany fahotako dia voavonjy. Ary io famonjena io zany dia zao hoe satria arak'ilay teneniny teo hoe izay mino sy atao batisa no vonjena. Voavonjy amin'inona moa ianao azahoanao ilay fiainana mandrakizay io famonjena omen'Andriamanitra anao. Ka rehefa ny finoanao an'izay zany izay no mahatonga anao manao batisa. Satria manantena ilay fiainana mandrakizay izay omen'Andriamanitra sy Jesosy Kristy anao ianao. Dia jereo fa aty amin'ny Apokalipsia aty izy toko 1:20 ina zavatra teneniny mikasika an'ilay fiainana mandrakizay rehefa tonga any amin'izany fiainana mandrakizay zany ianao. Apokalipsia toko 1:20 ny 2:4. Apokalipsia toko 1:20 dia ny 2:4. Apokalipsia toko 1:20 dia ny 2:4. Dia ahoana izy? Ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony ary tsisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fitaraina na fanaitainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Rehefa tonga any amin'ilay fiainana mandrakizay zany ianao dia inona zavatra misy? Ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra zany hoe tsy misy tomany intsony zany ihany. Tsisy fahafatesana intsony ihany. Tsisy alahelo intsony ihany na fitarainana hoe mijaly na fanaitainana hoe marary fa efa lasa ny zavatra taloha. Zany zany fampanantenana izay omen'Andriamanitra ho an'ny olona amin'izany fiainana mandrakizay zany. Amin'izao fotoana izao nefa tsika zany rehefa natao batisa ho amin'ny Kristy, nandray an'i Kristy ka nino le teny izay nomenantsika zany dia efa maninona? Efa migotehana izany sahady, efa mihinana izany fahasambarana izany sahady tsika amin'izao fotoana izao. Satria ny olona izay vita batisa ka mino le tenin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra fiadanana izy, omen'Andriamanitra fifaliana izy. Raha marary izy, Andriamanitra no manasitrana. Raha ohatra ka nandevoziny toaka izy, nandevoziny sigara izy sy ny fandevozana maro samihafa na fijangajangana na nialatra, nafan'Andriamanitra tamin'izany fanandevozana zany izy sy amin'ny filany nofo maro samihafa. Raha nampahorian'ny devoly izy, nafan'Andriamanitra amin'ny fampahorian'ny devoly izy amin'ny lafiny maro samihafa. Raha misy olona tsy niteraka zavatra nisy zany nataon'Andriamanitra iny, men'Andriamanitra zaza izy lasa bevoka ilay vehivavy. Amin'izao fiainana izao zany ianao dia efa men'Andriamanitra zany fahatsapana fifaliana zany, men'Andriamanitra zany fiadanana zany, asain'Andriamanitra migotehana zany fiainana mandrakizay zany sahady ianao amin'izao rehefa natao batisa ho amin'ny Kristy. Na dia eo azy satria tsika mbola eto amin'ity tany ity mbola tsy maintsy misy n'inona, mbola misy angeny fahoriana eto amin'ity tany ity
fa any am'le fiainana mandrakizay vao tena hoe afaka io satria eto anao tsy maintsy mbola misy foana ny fanenjena mbola misy ny fankalany fa ny fanahin'ny tompo no mampahery anao mampionina anao mamenao fifaliana amin'izany zavatra zany ka raha mbola ao anatin'ny fizahan-toetra ianao eto amin'ity tany ity de tadidio fa rehefa tonga le fiainana mandrakizay ho afaka tanteraka izany rehetra zany fa alohan'izay fiainana mandrakizay nisy alohan'izay fiainana mandrakizay zay nefany dia efa omen'Andriamanitra fiadanana sady ianao eo amin'ny fiainanao fiadanana nomeko anareo Kristy fiadanana no noveloko anareo tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao no hanomezako an'izany ianareo hafa fiadanana men'Andriamanitra io dia efa iainanao sahady zany zay mandrakizay zay amin'izao fotoana zao efa iainanao sahady zay ary rehefa tonga le ratra zay ho afaka tanteraka izany rehetra zany tsisy tsony eo anoloanao zany fa amin'izao anao dia efa migotehany zany ianao amin'ny resaka hoe fanasitrana eo amin'ny aretina araka ny voalaza teo amin'ny resaka hoe fanandevozana maro samihafa zay misy amin'ny resaka fampahorian'ny devoly amin'ny resaka insécurité na tsy filaminana dia amin'izao anao dia efa maninona tahian'Andriamanitra ny amin'izany sady ianao amin'izao zany ho an'ireo kosa nefa zay tsy mino araka le teneny teo satria ozy izy hoe zay minisy atao batisa ozy izy novonjena eo amin'le verenantsika le Matthieu toko fa 7:10 Marka toko fa 7:10 andininy fa 7:10 verenantsika kely Marka toko fa 7:10 ny andininy fa 7:10 dia ahoana ozy izy teo Marka toko fa 7:10 ny andininy fa 7:10 dia ahoana ozy izy izay minisy atao batisa ozy izy novonjena fa inona ny teneny amin'ny tapany faharoa manao hoe fa izay tsy mety mino kosa dia ho elohana inonao koa zany zany zavatra zany manao hoe ho an'izay tsy mino an'ity tenan'Andriamanitra io ka tsy mino an'izany dia manao efa voaheloka zany izy satria tsy nino ny teny zay nomen'Andriamanitra an' Jesosy Kristy azona zany fiainana mandrakizay zany ka rehefa tsy mino anao dia voaheloka ange zany ianao tsy ho azonao zany fiainana mandrakizay zany ary inona nefa mahazo asady eto amin'ity fiainan'ity izy dia zao ny vokatra ny fahotana zay ataony dia efa migotehany zany sahady koa izy eto efa mizaka ny vokany zany sahady izy eto vokatry ny fanandevozana amin'ny resaka hoe zava-mahadomely isan-karazany fahorinany efa iainany sahady eto amin'izany ampahorinany ratsy amin'izany izy ary ny olona anankiray ohatra ny andevoziny resaka drogy zany mahavanondozy izy rehefa tsy ampy an'iny doziny iny mahavita mamono olona mihitsy ary izy mitady an'iny vokatra ny fahotana zay misy araka le tena teo manao hoe izay tsy mety mino izy dia efa elohana dia efa io fanamelohana io zany efa eto sahady dia efa iainanao ny tokantranonao tsy zarizary mikorotana misarakara-panambadiana miady ny ray sy ny zanaka tsisy fifanajana ao ny sasany ampahorian'ny devoly amin'ny lafiny maro samihafa amin'ny mpampiasa na ohatr' izany dia mamono tena na voaroka amin'ny asa na sarahany vady ampahoriana ataon'ny devoly sady ange zany zany efa mizaka fanamelohana sady ange le olona zany dia rehefa tonga le mandrakizay ho avy Jesosy amonjy andray le olomonjena dia zao ireo zay tsy nino dia efa voaheloka zany hoe tsy mahazo ny fiainana mandrakizay zany izy voaidy ho azy zany iny ny varavaran'ny lanitra zany dia tsy ho azony zany zay zavatra zay zay zany mikasika an'iny fa dia toizantsika indray amin'ny manaraka fa mbola eo amin'io any zany lesitsika ny amin'ilay resaka hoe inona no takiana amin'ny olona anankiray zany zay tokony atao batisa dia ny zavatra hitantsika zany tamin'ny teny ity dia hitantsika teo dia hoe ny olona anankiray tokony atao batisa zao mila mianatra ny soratra masina izy faharoa manaraka an'izay olona mila mibebaka zany hoe miaikeloka eo anatren'Andriamanitra izy raha tsy miaikeloka zany ianao tsy azo famelan-keloka zany ianao amin'ny batisa zay atao aminao fahatelo manaraka an'izay dia maninona ihany koa mila mino ianao zany ny olona tsy mino zany tsy afaka atao batisa koa ary tsy azo fiainana mandrakizay izy amin'izany raha misisisika mody mba eo fotsiny izy nefa tsy mino izy fa hoe le batisa fotsiny
manana bu hafa izy dia efa tsy azohny fiainana izay zavatra zay fa mila mino zany ny olona anankiray raha hoe miroso amin'ny batisa araka nefa voalazantsika teo dia mbola misy toyany zany mio manaraka fa dia ho resahantsika indray ny toyany amin'ny manaraka hoe inona koa zany ny mbola zavatra takiana hafa amin'ny olona anankiray zay atao batisa dia zay moa ny fotoanantsika tamin'ity an'ity zany fa tsy ampy ny fotoana am-pilatanantsika dia toizantsika manaraka indray ny zavatra zay takiana amin'ny olona anankiray zay tokony ho atao batisa. Ivavaka sika resotran'Andriamanitra. Tomporay masina sy tsara indrindro mankalaza anao zay midery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra raha io ny amin'ny afahanay niara-nianatra sy nandinika ny teninao. Tsy amin'ny herina fahatanjahana fa mifanainao irery ihany. Sorato am-pony iray ny teninao ary ataovy ao an-tsainay. Ka dia manamasinana ireny amin'ny teninao ny teninao ny fahamarinana. Oga ny fanainao hiasa amin'ny olona izay mandre ny teninao. Ka mba hitombo izy ireo ny amin'ny teninao. Ary zany teninao zany dia aoka hitondra fiainana ho azy izy ireo. Dia raina mandrakizay ny anaranao ray. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Voninahitra amin'Andriamanitra rery ihany soratsika ny tompo izay lesona vitantsika zay io. Dia manao velomantsika rehetra indray. Amin'ny manaraka indray ary baibai daholo.